Mbola ao anatin'izay baolina kitra izay ihany tarana teny amin'ny 67 hectare izy ity arena ny 5 ka hatramin'ny 7 jona teo ny fifaninanana baolina kitra lalaovin'olona enina ho an'ny Sokajy U10 U12 nokarakarain'ny 67 City FC na mpitondray anarana hoe City Milalao. L'équipe ni 67 City FC teo amin'ny Sokajy U10 sy ny Eurofoot teo amin'ny Sokajy U12 novositra tompondaka tamin'ilay fifaninanana baolina kitra. Alalaovin'olona sivy natao tao amin'ny 67 City Arena nampitondraina ny anarana City Milalao natao ny 5 ka hatramin'ny 7 jona lasa teo. Arak'izany dia ny Sokajy latsaky ny 10 taona sy ny Sokajy latsaky ny 12 taona no nampandraisana anjara ireto ankizy ireto. Atanjona tamin'ity hetsika ity moa no ampilalao ireo zandrikely eny amin'ny manodidina ny 67 hectare atao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Ity tournoi ity zany nantsona nampitondrany ny anarana hoe City Milalao. Zany hoe atao anatin'ny cité ny 67 hectare tsika zao dia ny tena tanjona mampilalao ankizy satria latsaky ny 12 taona sy ny latsaky ny 10 taona no mandray anjara mitindra ny toraka ity dia nanasana ekipa efatra Netfoot dia Eurofoot sy ny Ankoa FC dia mazava ho avy moa zany ny 67 City FC no mikarakara ny tournoi. Mijanona hatreto ve sa mety hoe mbola hisy fitohizany rehefa vita izy? Izy aloha afaka atao matetika fa ny tena nahatonga anay nanao anazy amin'izao fotoana izao moa zany satria hoe iara-malala fa fetim-pirenena raha pitso dia mba ao anatin'izay fotoana izay no ahafahanay mba mizara kely amin'ny ankizy sy mampilalao azy ireo. Manahoana ny fisotran'ny tournoi Mandela amin'ity mbola hitovy? Mitohy ny Nelson Mandela amin'ny mois de septembre ilay izy misy mpandray anjara vaovao avy any Tamatavy sy avy any Fianaratsoa, mety hisy koa avy any Afrika Atsimo fa mbola andrasantsika amin'ny valitenin'izy ireo. Ho an'ny Sokajy U10 dia tamin'ny 3 no nandresen'ny 67 City FC ny ekipan'ny Eurofoot teo amin'ny famaranana. Narak'izay dia atao rin'ny fandakana tir au but roa ray no nibatan'ny Eurofoot ny fandresena ho an'ny famaranana Sokajy U12 nanoloana ny ekipan'ny Netfoot. Ekipa efatra moa ny faninana tamin'ity hetsika ity nahitana ny 67 City FC Papetrano, ny Eurofoot, ny Netfoot ary ny Ankoa FC. Ariana fa ankizy manodidina ny 20 no niaran'ny faly sy ny fampizara traikefa tamin'ity City Milalao ity.